Andan'izay ihany koa dia nanatanteraka atrikasa momba ny fitovitsarangany lasy ny vavy ny avy eo amin'ny lafiny fitantanana io ny eo anivon'ny programan'asan'ny firenena mikambana amin'ny sahan'ny fampandrosoana ny fanamboarana ny teti-bola ihany koa dia anisan'ny notsidihana tao anatin'ity atrikasa ity ireo solombavambahoaka malagasy ary no nandray anjara tamin'izany araka izao tatitra hoetiny Marc Antoine amin'ny sarin'ny Tsiry Rakotason izao. Ny parlementaire mandray andraikitra amin'ny fitovitsarangany lasy ny vavy amin'ny fitantanana ny ady sy ny fanamboarana ny teti-bola nasionaly. Izay ny lohahevitra nentin'ny programa firenena mikambana momba fampandrosoana amin'ny PNUD izay nandraisan'ireo solombavambahoaka miisa 320 anjara tamina atrikasa. Ity atrikasa ity dia nentina indrindra metrahana ireo fomba fiasa eo amin'ny lafiny fandriam-pahalemana sy ny fampandrosoana ary tafiditra indrindra ny fanatanterahana ny fanambarana natao tany Maseroa ny volana septambra 2024 izay nandraisan'ny Madagasikara anjara. Fanambarana izay mitaky ny fampandrosoana maharitra miantoka amin'ny fampandrosoana ao anaty filaminana ary arahan'ny rehetra mandray anjara. Dia tsika nefa mahalala fa taorian'ny krizy izay naharitra 5 taona teto amin'ny firenentsika izany dia mila rafitra mihitsy fandaminana an'izay krizy izay, rafitra maharitra fa tsy hoe rafitra vonjy-davanandro. Ka tamin'ny herintaona tamin'ny 9 sy 17 septambra tany Maseroa dia efa nivory ny firenena rehetra teo tamin'ny SADC momba n'izay rafitra izay ary nanao fanambarana izay efa nizarana taminareo teo. Ka fampiarana izay fanambarana izay dia efa nisy 2 andro fivoriana teo amin'ny hôtel Carlton ny fanaovana niaraka tamin'ny manampaizana manokan'ny PNUD izany aty Afrika sy ny tompona andraikitra rehetra sy ny manam-pahefana rehetra eto amin'ny firenena momba ny fandaminana ny disadisa sy momba ny fametrahana ny fiarahamonina milamina sy mirindra eto Madagasikara. Dia ireny nefa mpanatanteraka fa androany kosa izany dia miresaka miaraka amin'ny solombavambahoaka hoe ahoana eo amin'ny lafiny lalàna sy eo amin'ny lafiny rehetra fifampifehezana izany no ametrahana an'ity rafitra fandaminana sy filaminana eto Madagasikara. Marihana fa samy nandray anjara tamin'ity atrikasa ity ireo ankolafy politika isan-tsokajy ny eo anivon'ny parlemanta na ny avy ao amin'ny vondrona Mapara, ny ankolafy Ravalomanana sy ny avy ao amin'ny vondrona GPS.